Fiangonana tompo sy ny fahasoavana indray ho amintsika rehetra tratra indray ty andro an'ity izay rahantsika miara-mianatra ny bokin'ny Apkalypsy. Efa mamarana ny Fiangonana Filadelfia zany tsika dia hiditra amin'ny Fiangonana Laodikia zany na ny Fiangonana vaventy farany. Ka teo no namaranantsika ny lesona tamin'ny farany iny dia ny amin'ny fifandrifiana zany fifampandrifiana ny amin'ny Fiangonana Filadelfia sy ny tomboka sy fahaenina. Eo zany ny anohizantsika ny lesona amin'ity an'ity dia manasa antsika indray ary hiara-gavaka zany alohan'ny anohizantsika ny lesona. Hivavaka antsika ary. Jehovah'Andriamanitra raha io, mankalaza anao zay midera anao ary manome voninahitra anao. Eny manatra avy ny anaranao zay raha io hatramin'izao komandrika izay. Eo am-pilatananao indray raha no metrahanay izay fotoana fianarana ny teninao zao. Ka aoka raha io tsisy arombaka izay eo am-pilatananao. Misaotra raha ny tantananao sy ny vimbinanao anay tamin'ity an'ity sy tamin'ny andro lasa izay tsy nihaona anay teto. Misaotra raha fenao efa niaro anay tamin'ny loza tamin'ny ratsy rehetra ary noho ny faharimponao sy ny famindramponao no mbola tsy nalandritra anay. Misaotra ny amin'ny fahasalamana izay omenao anay. Misaotra ihany koa ny amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny asa izay omenao anay. Misaotra ny amin'ny tokantrano izay omenao anay. Misaotra ny amin'ny situation tsirairay avy izay misy amin'ny olona tsirairay avy. Na eo ihany koa ny amin'ny maro samihafa mety misy ny fahasahiranana na eo amin'ny asa na eo amin'ny tsy fahasalamana. Dia mangataka aminao zay Kristy na ihany koa resaka hoe tokantrano. Enoy Andriamanitra ny fitarainan'ireo vahoakanao izay mitaraina aminao andro manalina ny amin'ny tsy fahasalamana, ny amin'ny problema tokantrano, ny amin'ny problema asa sy ny zavatra maro samihafa. Enoy ny fitarainan'izy ireo Andriamanitra ka mamindrafo amin'ny nenao. Ho an'izay tsy salama Andriamanitra dia aoka ny diakapoka tamin'i Kristy no hitondranao fanasitranana ho azy ireo izay miaino izao vavaka izao ka hanasitrana azy ireo nenao raha io amin'ny aretina rehetra izay mahazo azy ireo sy amin'ny vavaka izay nataony teo anatrehanao mikasika izany. Aoka Jesosy ianao ihany koa ny hamahany olona tsirairay avy problema tokantrano, na problema zanaka, na problema vady, na problema ray aman-dreny, na problema amin'ny firalahiana ary sy ny fianakaviana. Dia enoy Andriamanitra ny fitarainana io ty tokantrano ity ka mamindrafo amin'ny nenao. Enoy ny fitarainany Andriamanitra tahaka ilay vehivavy izay nanany tena nitaraina teo anatrehan'ilay mpitsara tsy marina kanefa nahazo rariny ihany izy. Fa hoy ianao fa voamaika ve fa ianareo no mangataka amiko ianao tsy haino any an-danitra any, ka dia omenao rariny tokoa izy. Ka dia meteza raha ame rariny ho an'ireo vahoakanao izay mitaraina aminao andro manalina ny ianao ka hamindra fo amin'izy ireo hamany olany eo amin'ny lafiny ara-tokantrano sy voalaza rehetra teo. Eny Andriamanitra ho an'ireo izay tsy manana asa ihany koa dia meteza renao hitay azy ireo mba hanana ny asa sahaza ho azy ireo. Taio izy ireo Tompo amin'ny démarche rehetra izay ataony ka aoka raha amin'ny asa izay sahaza ho azy ireo nenao. Matoky sy mino izay raha efa hainao ny zavatra rehetra ka enoy raha eo ny fitarainany reto vahoakanao izay mitaraina aminao. Misaotranao ihany koa nefa izay raha satria ianao no mbola manome anay ny hanina isan'andro ka dia misaotranao izay amin'izany. Raisy raha eo ny fivavaka ahy, enoy ny fitarainanay. Fa raha mitaraina aminao izay dia mamaly ianao any an-danitra any. Angatahanao aminay rehefa ho avy ianao dia hoy ianao hoe moa hita finoana ety ambonin'ny tany va aho. Dia hirizo ny finoany reto vahoakanao Andriamanitra ka aoka ny ahita vahoaka voniny ianao rehefa ho avy. Halleluia, halleluia. Mpanomy tsy mahasoa ihany koa izay ary tsy mahatoky mamindrafo aminay raha io mifona aminao izay mamelany elokainy amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Aoka ny lerahanao Kristy hanadio sy hanasanay ka hanafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Ary eo ka ny fanahinao Andriamanitra no hitantananay ho amin'ny marina rehetra ary ny marina ny hanafaka anay tsy eo andevo.
dia ompilatananao indray ireo no metrahanay izao fianarana sy fandiniana amin'ny teninao izao. Ao karaha tsisy arombaka izay ompilatananao. Mampianarana raha io ny teninao amin'ny alalany fanainao masina. Fa voninkazo izay voakanao. Ao karaha ianao ny teny fa za dia fitaovana ihany amin'ny alalany fanainao masina. Ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany raha hita ao anatrehanao. Alleluia. Amen. Sorantsika ny tompo mbola afaka niarany vavaka indray tsika tamin'ity anio ity zany. Araka ny resahana teo dia teo amin'ny fifampandrefina tamin'ny Fiangonana Filadelfia zany no namaranantsika ny lesona dia nitomboka se fahaenina izany. Zavatra niresahantsika zany tao anatin'io dia zao hoe inona moa ny zavatra hita ao anatin'io. Raha ny zavatra niresahana zany tany Fiangonana Filadelfia dia niresaka tsika ny amin'ny hoe tantaran'ny fiangonana zany. Zay zany ny zavatra hita tany amin'ny Fiangonana Filadelfia. Ary ny zavatra tena nibahana tao anatin'ny Fiangonana Filadelfia dia niresaka tamin'izay hoe tamin'ny Fiangonana Filadelfia io zany no tonga le fanantenana na fampanantenana hoe nisy fahamarinana hita zany no men'Andriamanitra tao mikasika ny resaka hoe fiavian'i Kristy fanondroana. Ka lasa velim-panantenana indray zany ny kristianina rehetra tamin'izay vanim-potoana zay. Dia tsy iza moa ireo kristianina ireo zany fa ireo ilay nivoaka zany tao amin'ny fiangonana protestanta indray izy ireo zany. Tamin'izany fotoana izany zany dia niantsonan'ireo fiangonan'ireo zany dia sekta zany satria niala tamin'ny fiangonan-dehibe izay nisy azy zany. Ireo zany niantsona hoe sekta zany ireo. Ohatran'ny hoe ny fiangonana protestanta rehefa niala tao amin'ny katolika dia niantsona an'ireny indray zany heretika indray zany ireny na hoe mpanohitra zany. Niantsona hoe nanao heresia izy zany, nanohitra ny fotom-pampianaran'ny eglizy. Vao nirety niala teto amin'ny fiangonana protestanta indray zany dia niantsona hoe sekta indray zany no niantsona anazy ireo. Ka maro izy ireo zany. Mbola antsona ihany izy ireo zany hoe fiangonana protestanta ihany koa zany. Fa protestanta evangelika zany raha zany azy ilazana azy. Ary mbola misy amin'izy ireo tamin'izany vaninandro zany mbola betsaka ny hitantsika amin'izao vaninandro ianantsika izao izany. Ka ny zavatra niresahantsika dia zao hoe inona no nahavelo-panantenanan'izy ireo tamin'izany vanim-potoana izany dia hoe mikasika ilay fiverenan'i Kristy fanondroana. Dia efa niresaka lava tamin'iny tsika fa angamba tsy hiverenantsika intsony ilay izy. Izany hoe fahamarinana vaovao izay mipoitra zany. Fa taty amin'ny tomboka se fahaenina ny zavatra niresahantsika dia zao hoe ny zavatra hita taty amin'ny tomboka se fahaenina dia miresaka ny amin'ny zavatra mitranga ny amin'izay fiavian'i Jesosy Kristy fanondroana izay zany zavatra hita tao amin'ity tomboka se fahaenina ity. Ifandrefinany amin'izay zany. Ry zany tany amin'ny fiangonana zany raha hoe nanantena ny fiangonana hoe ho avy Jesosy. Aty amin'ny tomboka se fahaenina zany dia le fiavian'i Kristy mihitsy no resahana eto. Ary tsy vitany hoe fiavian'i Kristy fa miresaka zany ny amin'ny zavatra mitranga ny amin'izany fiavian'i Kristy zany. Dia misy fifamaofaon-javatra zany amin'io fiavian'i Kristy. Inona ilay fifamaofaon-javatra? Bouleversement tanteraka zany zavatra mitranga hoe satria mamarana ilay tantarany tany zany ny amin'ny fiavian'i Kristy. Dia teo no namaranantsika ny lesona ka ny zavatra hitantsika dia zao hoe maninona moa no avaozina zany ilay tany na maninona ny hoe satria hoe ny masoandro tsy hazava, ny volana ihany koa maizina hoe ny kintana iraraka amin'ny tany, isy horohoro-tany lehibe. Dia rehefa tapitra izay rehetra izay dia hita le mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry zany. Zany hoe le fiavian'i Kristy fanondroana zany. Dia mikasika an'izay zavatra izay indrindra dia hoe inona ny anton'izay zavatra izay. Dia ny antony dia zao hoe raha nijeritsika tany amin'ny Genesis dia inona zavatra hitantsika tany amin'ny Genesis hoe tamin'ny andron'ny Noa rehefa nanota ny zanak'olombelona zany hoe nipaka tamin'ny lanitra ny fahotana dia no avaozin'Andriamanitra ny tany. Naringany daholo ny mponina teto aminy sy ny biby fiompy sy ny zavatra rehetra teto zany. Inona ihany koa ny zavatra nitranga? Rehefa nanota ihany koa ny mponina Sodoma sy Gomora, nandatsaka afo avy any an-danitra ihany koa Andriamanitra satria nipaka tamin'ny lanitra ny fahotana. Satria ny aina tena tao anatiny hoe fijangajangana ara-nofo sy ara-panahy zany ny vahoaka tao.
dia nitaraina mihitsy ilay tanàna amin'ny zavatra izay tsy nety nataon'ny mponina tao aminy ka nandatsan'Andriamanitra hafa avy any an-danitra nandevina ny Sodoma sy Gomora. Eto ihany koa izany tsika araka ny tantara dia zao rehefa manota ny zanak'olombelona zany dia tsy hoe amin'ny olona ihany no miapaka izay zavatra izay, fa miapaka zany izay zavatra izay amin'ny mpiarabelona aminy, miapaka izay amin'ny tontolo iainana misy azy, amin'ny zavaboarin'Andriamanitra izay noharian'Andriamanitra. Zany hoe ny vokatry ny fahotana ataon'ny olombelona zany miapaka tanteraka amin'ny famoronana rehetra izay ataon'Andriamanitra, ka tsy maintsy havaozana zany izay zavatra rehetra izay zany. Dia izay izy hoe amin'ny fiavian'ny Kristy zany dia izay ny zavatra mitranga zany amin'ny fiavian'ny Kristy izany. Dia eo moa ny zavatra hitantsika hoe tao anatiny ihany koa hoe rehefa niresaka tamin'ilay tombo-kase fahadimy tsika dia inona ny zavatra hitantsika tao amin'ilay tombo-kase fahadimy. Be dia be mantsy ny olona no milaza manao hoe misy zany resaka hoe fitsarana tsy marina. Eo ny fitsarana tsy marina ohatra ny amin'ny tribonaly, ao ny fanaovana kolokolo, ao ny hoe malala olona ny fitoram-panjakana ianao dia afaka madiodio sy ny karazany, ny risoriso sy ny zavatra maro samihafa zany sy ny faharatsiana rehetra izay misy tsy voalaza izy eto amin'izao tontolo izao, ny famonoan'olona, ny halatra, ny fanolanana sy zavatra maro be dia be. Dia vokatry ny ratsy ataon'ny olona zany dia be dia ny ratsy fanahy dia mieritreritra manao hoe tsisy farany zany rehetra zany, fa amin'Andriamanitra dia misy farany zany rehetra zany. Dia raha niantso ny vahoakan'Andriamanitra teo amin'ny tombo-kase fahadimy nanao hoe mandra-pahovian'Andriamanitra no hitsarana ny raha anay amponina ambony tany, dia mamaly Andriamanitra zany aty amin'ny tombo-kase fahaenin'Andriamanitra vao mamaly. Enin'Andriamanitra ny fitsarana izy ireo ary tonga ilay fitsarana. Eo zany tonga ilay fitsaran'Andriamanitra amin'ilay andinganana zany ny mponina ambony tany sy hanavaozana indray zany ty tany ity izany. Dia hijery atsika eto hoe inona ary ny zavatra hitantsika zany rehefa tonga zany ilay fitsaran'Andriamanitra, satria Andriamanitra zany mamaly eto amin'izay Andriamanitra vao mamaly ny antson'ireo izay nampahoriana sy novonoana noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana azy. Dia inona ny zavatra ataon'Andriamanitra dia verenantsika amin'izay ilay toko fahaenina, ny 2:12 sy ny 2:14 araka ilay fanambara teo zany. Toko fahaenina, ny 2:12, Apkalypsy toko fahaenina, dia ny 2:12 ka hatramin'ny 14 no vakintsika. Dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita aho rehefa novahany ny tombo-kase fahaenina dia nisy horohoro-tany mafy ary tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro, ary tonga tahaka ny raha avokoa ny volana, ary ny kintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny voan'ny manta raha ozongozon'ny rivotra mahery izy, dia lasa tahaka ny taratasy voaorina ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerany. Inona zany ny zavatra hita eto? Rehefa novahana izy ilay tombo-kase fahaenina dia nisy horohoro-tany mafy. Io voalaza izy io any amin'ny Mateo hoe mbola tsisy horohoro-tany tahaka an'izany. Nisy horohoro-tany mafy zany. Ty amin'ny Apkalypsy koa izy dia miteny hoe mbola tsisy, raha zao zany ataontsika hoe ny degrena horohoro-tany, tsy haiko any Japon any angambany, tsy haiko izy io sur l'échelle de Richter ozy izy zay raha tsy diso, tsy haiko 7 angambany maximum mbola nisy, tsy haiko 7 angambany mafy indrindra mbola nisy misy, tsy haiko tany Japon angamba mety hoe 9 maximum fantatra angambany, raha zay ny fantatra, ataontsika hoe 9 ny échelle ambony indrindra fantatra. Ary nisy tany Japon mety efa tratra angambany io 9 io raha tsy diso, fa ny 7 aloha efa tratra, fa le 9 io ohatra ny faraparany teo ohatra ny efa naheno eny. Fa rehefa tonga zany io horohoro-tany io, raha ataontsika hoe tany ohatra ny tableau kilométrique amin'ny tomobile iny atao hoe 120 tableau kilomètre heure, io zany atao hoe farany.
fa mipitika hatramin'iny aiguille tsisy tsony iny dia ohatr'izay mihitsy zany amin'io rehefa tsy mijery an'iny horotany iny zavatra tsisy fanafodiny zany na trano an'ny Japon reny zany satria ny trano an'ny Japon ny toerana sismika zany le toerana an'ny Japon dia manamboatra bâtiment zareo dia rehefa manamboatra an'ireny bâtiment indrindra moa le building avo be reny dia asiana ressort ao anatin'ny pilier an'iny bâtiment iny ka rehefa mihetsika zany izy zany hoe amin'ny pilier ny efatra na pilier ampovoany zay ny anaovany azy pilier efatra amin'ny sisiny amin'ny zorony dia misy pilier ampovoany dia rehefa mihetsika zany ny horotany dia manao ohatr'izao iny bâtiment iny zany izy mijanona eo ihany zany fa manao ohatr'izao iny fangaha zany maro an'izany rehefa tonga zany ninona fahendreny zanak'olombelona zany tsy mahavita tsisy zavatra maro azy zany amin'izany vanim-potoana zany dia ozy koa teo hoe manao hoe ary nahita aho rehefa novany tonga sy fahiny dia nisy horotany mafy ary tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro zany hoe tonga maizina zany ny masoandro tsisy fahazavana ntsony éclipse totale zany amin'izany tonga maizina ny masoandro izy ary ny ahoana izy teo ary ny volana ary tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro ary tonga tahaka ny raha avokoa ny volana ozy izy tonga tahaka ny raha avokoa ka izy io efa voalaza any amin'ny Matthieu any izy io vojerentsika kely any atao Matthieu 4:20 jerentsika atao Matthieu 4:20 dia ny andininy 7:20 Matthieu 4:20 dia ny andininy 7:20 dia inona ny zavatra teneniny eo amin'ny andininy 7:20 dia izao ny teneniny eo manao hoe ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo ny masoandro dia ho amaizinina ary ny volana tsy hazava ary amin'ny Apkalypsy izy miteny hoe lasa tahaka ny raha avokoa ny volana zany hoe volana zany tsy hazava tsisy fanazavan'ny volana tsony zany amin'ny alina eto izy teneniny mihitsy ary ny volana tsy hazava dia ary koa izy miteny manao hoe ny kintana iraraka amin'ny tany dia eto koa izy miteny ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra hozongozonina ny kintana iraraka avy any an-danitra hoana zany kintana zany raha ho an'ireo manam-pahaizana zany ny haben'ny kintana anankiray zany lehiben'ny planeta tany no haben'ny kintana imagine hoe ny kintana be ny venjeratiny fa kintana hoe iraraka amin'ny tany avokoa ny kintana fa eto moa zany le fanazavana dia zao le kintana miraraka ity mety io le ataon'ireo zareo siantifika amin'izao fotoana izao le hoe rehefa miresaka izy dia hoe météorite dia misy météorite milatsaka avy any an-danitra ka rehefa milatsaka ny météorite avy any an-danitra iny zany le débris-na astéroïde zany angamany rehefa iny no menjery aty amin'ny tany fa ohatran'ny bomba mipoaka ohatran'ny bomba nucléaire na bomba atomika ny firehefitra iny zany rehefa ingeza be iny menjery aty potika tanteraka amin'ny planeta tany ake zavatra kely mbola pitindreny ary menjery efa ny efeny iny zavatra efa sala amin'inona ny efeny vomaika zany fa atao hoe ngeza be zany ny menjery aty amin'ireny météorite reny dia asa fotsiny tsy haiko tsika namontsy misy fotoana mba mijery film ihany dia misy le catastrophe naturelle reny lefa reny zany dia misy météorite ohatran'ny bomba milatsaka angela izy tsy zakazakaina zany io rehefa milatsaka daholo izay le hoe ny herin'ny lanitra hozongozonina ary amin'ny Apkalypsy izy teneny hoe lasa voaorina tahaka ny taratasy ozy izy ny lanitra ny herin'ny lanitra hozongozonina zany hoe tsy fantatra ao zany zay zavatra milatsaka avy any an-danitra ny io lanitra io tsy hitanao intsony fa ny kintana miraraka ny tsy fantatra ao koa na misy tornade ny mandeha ny tselatra mandeha ny rivo-doza amin'izany ny cyclone miaraka ao herin'ny lanitra hozongozonina iza no velona amin'izany tsisy velona amin'izany hoe tsy zakan'ny olona ka vokatra n'io zavatra io zany zay tonga dia inona ny zavatra teneniny eo amin'le Apkalypsy verenantsika kely Apkalypsy toko fahaenina teo dia inona ny zavatra teneniny ihany koa manao hoe vakitsika eo andininy 7:20 aloha verenantsika ilay izy teo andininy 7:20 dia hoy izy hoe ary ny kintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny voan'ny manta zareo ngeny arak'le nresantsika teo alainao ny aviavy iny ataontsika hoe aviavy moa ny ohatra ny raisineto zany fa azo raisinao ohatra ny hoe atao hoe paiso ho antsika zay efa any ambanivohitra reny mahita atao hoe paiso dia rehefa tonga ny rivotra hoe misy rivotra be
fa iny paiso iny eo amin'ny tany eo daholo ny pitipitika eo na ho an'izay mipetraka efa tamipetraka ny amorontsiraka reny zava mipetraka tany Tamatavy dia misy manga eo na misy ledsi fa ataovy tonga nge ny cyclone iny fa mipitika teo iny manga iny sy ledsi feno eo amin'ny tany iny dia ohatr'izay ohatran'le manga manitsana ny vony amin'ny tany iny zany ny filatsaky le météorite zany avy any an-danitra any le kitana zany raraka amin'ny tany ozy izy dia inona koa ny zavatra nyteneniny teo le izy koa dia inona koa ny zavatra teneniny andininy fa ozy izy ary nikitana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny vonomanta raha ozombozon'ny rivotra mahery izy dia toy izany dia lasa tahaka ny taratasy voaorina ny lanitra ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerany. Lanitra io zany tsy araka ny endrika io tsony ny ahitantsika zany tara lasa ny taratasy voaorina tsy miova na ny endrika io lanitra io ary zany. Ny tendrombohitra ozy izy esorina hiala amin'ny fitoerany. Tsy misy tendrombohitra tsony no rava tsy ny tendrombohitra rava. Tendrombohitra avo ao Madagasikara betsaka ireo zany ny toerana avo reny tsisy. Aty andafo misy an'le hoe Alpa reny zany na any amin'ny Pyrénées reny le rava daholo esorina miala amin'ny fitoerany reny. Ny nosy koa izy inona zavatra teneniny teo ny nosy koa teneniny teo amin'ny 1910 tapany faharoa dia izy ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerany. Tsisy tsony zany na ny nosy ara tsisy tsony. Mbola mieritreritra ianao andeha any amin'ny nosy Sainte Maria. La mieritreritra ianao andeha ary amin'ny Osiana fa rehefa tonga izay fotoana izay tsisy tsony na ny nosy be tsisy tsony. Miala amin'ny toerany. Mety miakatra ange ny rano amin'izany fotoana izany misy tsunami dia lifotra daholo ireny toerany ireny esorina miala amin'ny toerany tsisy tsony. Inona misy tsy afatra mahavonjy ianao amin'izany vanim-potoana izany hoe andeha hariva tsisy fialana. Ny zavatra nisy dia izao hoe mafy loatra zany io zavatra loza ho avy io amin'ny fiavian'i Kristy tsy zakazakaina zany. Tsisy olona mahajanona zany eo anatrehan'io loza io. Ka mafy loatra ilay loza dia miteny ratsy an'Andriamanitra ny olona. Izy ireo miteny ratsy an'Andriamanitra ireo. Dia miteny ratsy an'Andriamanitra ireo olona izay tsy nandrain'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Ireo olona izay nanamavy ny Kristianina. Ireo olona izay niteny ratsy an'Andriamanitra, naniratsira ny anarany. Ireo olona izay nanao tsinitsinina ny fahamarinana, izay nanitsaka ny rariny, nanao ny tsy rariny. Ireny olona ireny zany dia izao hoe amin'izao fotoana vanim-potoana iainantsika izao izy dia tena miadana izy, tena milamina ny fiainany, tena mirehare izy. Aza zao nanao an'izao tena amin'ny vola sy ny harenany. Tsy miraharazy Andriamanitra zany izy. Zany fivavahana zany ho an'ny mahantra zany. Nefa Kristy hamonjy ny very na mahantra na manan-karena io. Jesosy ara tonga teo aminazy fa niazy nandahazy. Fa zay zany izy reny olona rehetrarehetra nandahan'i Kristy reny zany sy nanaraby an'i Kristy nanamavy nanitsaka ny rariny reny nanitsaka ny fahamarinana. Rehefa tonga iloza io mafy dia mafy tsy zakan'ny olona. Dia mbola miteny ratsy an'Andriamanitra ihany izy. Ao no misy miteny ratsy an'Andriamanitra. Ary aty amin'ny Apokalypsy aty nge mbola misy an'izany zavatra zany. Mafy dia mafy izy ny douleur dia mbola miteny ratsy an'Jeresy nge fa misy ange zany. Aty amin'ny Apokalypsy toko fa 9:10. Inona zavatra teneniny eo? Apokalypsy toko fa 9:10. Dia jereo nge ny 9:9 eo. Amin'ilay resaka masoandro resahantsika io, resaka ilay masoandro 9:9 io ny zavatra resahana io toko fa 9:10 9:9. Ary ny faefatra nampidina ny taon-doviany tamin'ny masoandro dia nasaina nandory ny olona tamin'ny afo izy. Ary mainy ny hafanana be ny olona dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny izy sady tsy mibebaka na nanome voninahitra azy. Mbola miteny ratsy an'Andriamanitra zany amin'ilay loza ho avy, mbola miteny ratsy an'Andriamanitra ihany. Fa nga ianao na ka io tsy zakazakaina intsony. Fa matoa izy zany mbola mahavita miteny ratsy izy. Dia mbola mieritreritra izy hoe mbola mahavita mamonjy ny tenany ihany izy angambany. Fa amin'ny lozany teny antsika hoe misy miteny ratsy an'Andriamanitra io
mbola azo zakaina ihany zany io. Fa eto amin'ty farany ity tsy zakazakaina tsony io satria fahafatesana no miandry anao zany. Dia amin'ny mahafahafatesana azy izay indrindra dia inona ny zavatra mitranga? Lasa zany ireo mpanan-karena na ny mpanjaka miafina ny tendrombohitra zareo. Zareo tsara izay ny tenenio Apokalypsy toko fa 9:5. Inona ny zavatra tenenio? Lasa miafina ry zareo satria tsy zakany le loza tonga zany 9:5. Dia izao ny tenenina. Ary ny mpanjakany tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia niery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny tendrombohitra. Zany hoe niery any amin'ny zohy zany zareo, any amin'ny groty, any andavaky any andava-bato araka le teneniny teo. Dia niery tany amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy ary teny amin'ny tendrombohitra. Ny mpanan-karena hozy izy, ireo mpanjaka hozy izy, ireo lehiben'ny tafika hozy izy, chef militaire zany, ireo mahantra hozy izy, ireo andevy na tsy andevy hozy izy, na ambony na ambany, inona toerana misy anao zany, na nanana ny asiny sy ny haja nisy anao teto amin'ity tany ity, tonga zay fotoana zay, tonga le fitsaran'Andriamanitra. Amrehetra tsy hakanavaka io, hatrany ambony ka hatrany ambany, ho amin'izay voninahitra misy eto amin'ity tany ity ho an'ireo manan-kaja zany. Tsisy resaka fa eo anatrehan'Andriamanitra ny fitsarana. Dia mbola niezaka ihany zareo ny afina tao anjoy, afeno zay eo anatrehan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zanak'ondro izy. Fa tonga ny fahatezerany. Izay nge ny zavatra teneniny eo. Afeno izay 5:20. Ary io izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjera aminay ka afeno izay amin'ny tavan'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry. Satria tsy zakazakaina le izy, mafy loatra tamin'izareo le izy, niafina ny anjoy izy. Fa ny zavatra misy dia izao nisy film zay Apokalypse 2012 le film. Dia Apokalypse 2012 io zany alefany zareo mihitsy le vidéo zany hoe ohatr'izao zany fin du monde zany rehefa mitranga. Dia ohatra ny zavatra resahan'ny Apokalypsy io. Zany hoe film moa zany le Apokalypse 2012 fa tsy hoe réalité. Fa zareo zany mba mieritreritra hoe mba manao fiction, manao cinéma zany amin'le hoe ohatrany ahoana zany fin du monde zany. Fa dia raha ny zavatra misy eo amin'le fin du monde 2012 raha le film iny zany, raha antsika zany raha mbola tsy dia mba manasa mba jereo nge dia hitantsika eo le izy. Fa loza nge zany. Araka le niteneniko antsika teo le rive-dozy le ohatrany hoe le manga iny ozongozonina zany, le azona manga iny dia minjera daholo ny voany. Ohatr'izany ny zavatra mitranga. Fa loza. Tsy azo imaginena zany ary tsy azo iainana zany fa tsy ho zakazakaina zany. Dia inona zavatra nataony zareo amin'ilay film? Lasa tokoa izy niafina tany anjoy. Zany hoe ireo mpanan-karena sy miliardera ireo zany efa manamboatra zohy. Ary tena marina zany, tsy amin'ilay film ihany fa tena misy zany, tena réalité zany. Any Canada fotsiny zao resahako atsika. Any Canada misy tendrombohitra zay dia ao anatin'io tendrombohitra io misy grotte ngeza-be eo zany. Dia archivenao daholy ny zavatra rehetra misy eto ambonin'ity tany ity. Na resaka biolojia io, na resaka momba ny resaka hoe être vivant zany, dia archiveny zareo any daholo. Ty koa zao ohatrany hoe ty grainina voanjo ohatrany, ty grainina tsaramaso ohatrany, ty ny espèce-ny zany dia ataony ato. Archiveny zareo satria matahotra izy hoe rehefa ho avy tokoa le fin du monde dia ho very daholo ireo. Dia mba manana iny tsika, mba ohatrany hoe mba manana sauve-capot tsika zany. Hoe rehefa vita zay dia mba afaka tindra tsika, mba afaka mamboly tsika. Zareo manan-karena nge no manao an'izany zavatra zany. Dia zareo zany rehefa mamorona mihitsy hoe raha tonga tena loza aty dia zareo miliardera efa mieritreritra hoe fa manamboatra fitoerana izy ahafahany mamonjy ny tenany. Ho an'ny mpanjaka, ho an'ny chef militaire, ho an'ny mahery, ho an'ny mpanan-karena. Fa tsy mahavonjy anao zany amin'izany fotoana izany.
satria na ao anatiny eo raha tsy zakanao zany. Dia amin'le film alaky tenentsika any anjoiny zareo manamboatra samby fiara zany zareo. Satria rehefa tonga ny faran'izao tontolo zao dia hisy rano, hisy hiakatra ny ranomasina zany andifotra ny hoe hiakatra koa ny tsunami zany. Dia efa manamboatra samby fiara zareo zany hiarovany amin'ny tenany. Fa nga zany maro anao. Io le zavatra amin'ny apokalypsy ity mihitsy zavatra hita amin'le film. Mba manasa antsika momba jereo dia hitantsika eo ahoana zany ohatr'izao zany faran'izao tontolo zao zany rehefa ho avy fa marina fa natao sinema le izy fa tena zavatra resahan'ny Baiboly, zavatra resahan'ny Baiboly. Fa reny moa reny mpanao sinema reny nge makatahaka foana. Fa dia azontsika imaginena zany na saitsaina ohatr'izao zany ny fandehan'izany zavatra zany. Zay zany mikasika an'iny moa zany fa tsy ho zakan'izao tontolo zao zany le izy rehefa tonga io zavatra io zany. Tsy ho zakazakaina zany. Dia nytenenin zareo teo zany eo amin'le andininy fahenina ambin'ny folo hoe ary izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjy raha aminay ka hafeno izay amin'ny tavan'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry izy. Eo zany dia aseho hoe ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Tonga zany le fitsaranao. Tonga le fitsarana zany hoe misy fahatezerana zany, la colère de Dieu zany, la colère de l'agneau tonga amin'io fotoana io zany. Ka le colère an'Andriamanitra io zany dia mipaka amin'izao tontolo izao aloha. Satria izao tontolo izao dia naninona? Feno ny fahotana izao tontolo izao. Donc tsy hoe eto ihany nataony ohatra tamin'ny andro Sodoma sy Gomora dia tao Sodoma sy Gomora ihany no nalefa le izy. Fa io zany dia mipaka manerana an'izao tontolo izao io loza io. Loza maro samihafa isan-karazany. Mbola resaka lehibe an'io tsika rehefa tonga any amin'ny apokalypsy toko fahenina ambin'ny folo any. Mbola resaka tsika hoe tsy ny ahoana moa zany zavatra zany ka tsisy olona zany ajanony eo anatrehan'izay zavatra zay. Ka rehefa tonga io fahatezeran'Andriamanitra io dia inona ny dikan'izay? Ny dikan'izay dia zao hoe Andriamanitra zany no efa manana fahefana amin'izao rehetra izao. Amin'izao mbola iainantsika izao dia izy manana fahefana amin'ity izao tontolo izao ity. Mbola eo tanany Satana ny lakile. Izy no manjaka eto manao izay tiany ataony. Manao ny fanjakany baroa izy, manao izay zavatra rehetra. Ny système mondial izay misy eo, izy no manjaka an'izany. Ka io ary ny zavatra nitenen'le lesona antsika teo hoe ahoana ny ahafantarantsika fa hoe Andriamanitra no manana fahefana amin'io fotoana io. Satria tonga zany le fanjakan'Andriamanitra. Tonga le fanjakan'Andriamanitra. Satria izay mihitsy ny zavatra teneniny teo. Inona ny zavatra resahany teo verenantsika vakiana fa misy zavatra mihafa no anatin'ilay andininy fahenina ambin'ny folo. Ary izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjy raha aminay ka hafeno izay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Iza no manana ny seza fiandrianana amin'io fotoana io zany. Zany hoe Andriamanitra no manjaka zany. Aseho le fiandrianan'Andriamanitra no aseho eto. Le fiandrianan'Andriamanitra hoe iza no manjaka. Tonga Andriamanitra midina, izy no manjaka. Tapitra zany ny fahefan'ny Satana tsy vita. Zao izy no manjaka. Amin'izao tontolo izao sy amin'ny fanjakana rehetra izay misy. Sy amin'ny ratsy izay misy rehetra eto. Izy no mbola manjaka eto amin'ity tany ity. Fa rehefa tonga izay fotoana izay naseho le seza fiandrianan'Andriamanitra hoe Andriamanitra no manjaka. Dia izay ny anton'le teny eo amin'le andininy fafito ambin'ny folo manao hoe fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerany ireo, zany hoe le fahatezerany ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy ny fahatezerany zanak'ondry resahany eo io zany. Fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo, zany hoe ny fahatezerany mipetraka ambony seza fiandrianana sy ny fahatezerany zanak'ondry, ka iza no mahajanona. Ka iza no mahajanona? Iza no hajanona amin'izany? Tsisy mahajanona eo amin'izao tontolo izao na dia kely aza. Izao tontolo izao tsy mahajanona eo anatrehan'izany. Ao anatin'io fanontaniana io efany izay mipetraka hoe iza no mahajanona dia misy fanantenana ao anatin'io. Fanantenana ho an'izy? Fanantenana ho an'ny kristianina. Satria ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe iza ary ny hajanona. Satria ho faty daholo izao rehetra izao zany. Ho ringana avokoa izao tontolo izao. Sy izao tontolo izao izay nofongorona izay simba ny fahotana zany. Dia hoy izy hoe qui peut subsister? Iza ary ny hajanona amin'izany vanim-potoana izany. Dia misy tokoa ny hajanona amin'io satria ao anatin'izay fanontaniana izay zany misy fanantenana. Ary eo indrindra zany le resaka le hoe paradoxe raha zay ny azy ilazana. Izy moa le paradoxe zany manao hoe ny zanak'Andriamanitra
amin'izao vanim-potoana iainana zao na ny zavaboary zay misy ihany koa dia mitaraina ny zanak'Andriamanitra manao hoe ovian'Andriamanitra vao afaka amin'ity tany feno fahotana ity izay. Dia efa nivakitsika kely koa teto koa le teo amin'ny Romanina 9 manao hoe ny zavaboary dia miara-misento ary miara-miandry ihany koa ny fiaviany zanak'ondro izy mba ho afaka amin'ny fanandevozana izay nampanekena anazy nefa tsy nekeny izany zavatra izany fa ny forsena izy hanaika an'izany zavatra izany. Dia miara-mitaraina fa mbola tsy tonga izy zao. Fa rehefa tonga io fotoana io amin'izay ora tsy ampoizina zany dia eo ilay fiasan'Andriamanitra lehibe eo. Satria Andriamanitra zany rehefa miasa Andriamanitra dia amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina. Ka raha mipetraka rehefa anontania manao hoe iza no ajanona dia izay vahoakan'Andriamanitra no ajanona amin'ny zavatra io. Ary ny famonjen'Andriamanitra dia tonga amin'ny ora izay tsy eritreretinao mihitsy. Rehefa miomana ianao manao araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia tonga aminao izay famonjena izay. Dia fifaliana be sy firaviravona izy amin'izay fotoana izay rehefa tonga izy tia an'ilay fotoana. Fa tsy hoe ianao no miforse azy hoe tsy maintsy tonga amin'izao ianao Jesosy Nga Jesosy azonao forsena amin'izany. Ohatra antsika ilay resaka teto ilay resaka hoe 1844. Nga azonao forsena hoe Jesosy tonga 1844 zany. Tsy azonao zany. Ka tsika zany eo anatin'ilay fanantenana zay. Ao anatin'izay fanantenana zay. Ary tenenin'ny soratra masina anky zany. Voninahitra ho an'ny Andriamanitra izy no manafon-javatra. Voninahitra ho an'Andriamanitra manafon-javatra fa voninahitra ho an'ny olona kosa no mamantatra ozy izy. Na hoe ho an'ny mpanjaka zany. Ka Andriamanitra efa mampanantena antsika. Andriamanitra tsy niteny hoe oviana izay zavatra izay no tonga satria tsisy malalana ny orana ny fotoana fa Andriamanitra ihany no malala. Ka rehefa tonga izay zavatra izay dia ho an'ny olona izay efa tsy nanantena intsony, hoe sirediredin'ny kristianina zany tsy misy zany. Tonga ho anao izay zavatra izay amin'izay fotoana izay. Satria nahoana? Naharitra ianao tamin'ny tenin'Andriamanitra, ny fixe ianao tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ozy Andriamanitra ny tenina anao hoe satria nitandrina ny teniko ianao dia izaho hiaro anao amin'ny andro ny fakam-panahy hozy izy. Dia izy hiaro anao. Izy hanome ny fampanantenana izay efa nikasay no menanao amin'izay vanim-potoana izay. Dia jerentsika aty amin'ny Naoma aty izy miteny hoe iza moa zany ilay mahajanona amin'ny loza io zany hoe iza ary no mahajanona. Dia aty amin'ny Naoma aty testamenta taloha no jerentsika. Naoma 1:9 ka hatramin'ny 7. Naoma 1:9 zany hoe eo alohan'ny Abakoka no misy anazy zany ao anelanelan'ny Abakoka sy Mika no misy anazy io izany. Zany hoe raha baiboly gasy no ampiasaitsika dia pejy 290 no misy azy, pejy 290. Dia ao amin'ny Naoma zany ilay izy. Naoma 1:9 sy ny 7. Dia izao no voasoratra io. Iza no mahatoetra eo anoloan'ny fahavinirany. Iza zany no mahatoetra. Zany hoe ilay fahatezeran'Andriamanitra, iza no mahajanona amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Iza no mahatoetra eo anoloan'ny fahavinirany ary iza no mahatanty ny firehetry ny fahatezerany. Aidina toy ny afo ny fahatezerany ary mirodana eo anoloany ny vatolampy. Io ilay zavatra niresantsika teo. Aidina toy ny afo ny fahatezerany ary mirodana eo anoloany ny vatolampy. Tsara Jehova fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay mialoka aminy. Zay zany ilay fitiavan'Andriamanitra. Eo ambony izy hoe iza no mahatoetra eo anoloan'ny fahavinirany ary iza no mahatanty ny firehetry ny fahatezerany. Aidina toy ny afo ny fahatezerany ary mirodana eo anoloan'ny vatolampy. Tsara Jehova fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay mialoka aminy. Andriamanitra dia tsara. Tsara ho an'izy Andriamanitra. Fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana izy ka mahalala izay mialoka aminy. Tsara Andriamanitra ho an'izay mialoka aminy.
mahalala fantany tsara io. Karaha miteny le fany-mametraka le fanontaniana manao hoe iza ny ajanona amin'izany fotoana zany. Izay mialaka amin'Andriamanitra no ajanona amin'izany fotoana izany. Fiarovana mafy ho an'izay mialaka amin'ny Andriamanitra. Ireo zany ny ajanona ireo voaro ny loza io. Tsy ho tratra ny loza voalazantsika teo zany ireo vahoakan'Andriamanitra ireo. Dia iza izy ireo? Mbola hiresaka an'iny moa tsika zany fa ny toko fafito no mamaly anazy io. Fa mbola tsy tonga antsika. Fa rehefa miditra amin'ny toko fafito tsika dia hoe iza no mahajanona ireo zany, iza zany ireo mialaka amin'Andriamanitra ireo, dia ireo izay manana ny tombo-kasihy an'Andriamanitra. Hiresaka be tsika mikasika ny tombo-kasihy an'Andriamanitra io. Fa ho an'ireo izay manana ny tombo-kasihy an'Andriamanitra zany no ajanona amin'ny fotoana io. Be dia be mantsy ny olona miteny manao hoe mieritreritra hoe ho any paradisa, hoe satria manana ny Kristy dia ho any paradisa, fa nga vitany hoe manonona ny Kristy ianao, dia hoe miantso an'i Kristy dia miresaka fitiavana ianao dia ho any paradisa ianao, fa rehefa tsy manana ny tombo-kasihy an'Andriamanitra ianao, tsy fantatr'Andriamanitra ianao. Ny zavatra kasitrahan'Andriamanitra dia zao hoe maninona? Manaiky ny teniny ianao dia mampiatra ny teniny. Zay ny sitrak'Andriamanitra zay. Hoe l'observation de sa parole. Zany ny zavatra angatan'Andriamanitra amintsika. Misy teny mihitsy ary any amin'ny testamenta taloha ihany manao hoe ny tsy fitandremana ny tenin'Andriamanitra hozy izy dia c'est une divination. Inona ny dikan'izany? Fanimpotsampy ny tsy fanarahanao ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe ny olona zany izay tsy manaraka izay voasoratra ny tenin'Andriamanitra dia considéré na ampoarina amin'ny olona manompo sampy zany izay olona zay. Ka raha ianao milaza anao kristianina nefa ianao tsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra dia considéré ohatran'ny hoe fanimpotsampy izay zavatra zay zany. Ka eto ilay olona mialaka amin'Andriamanitra zany, ilay olona voaro amin'ny andro fahoriana, dia nahoana? Manana n'inona? Manana ilay tombo-kasihy an'Andriamanitra ireo. Jerentsika kely fotsiny ilay izy eo amin'ny toko fafito andininy fahatelo. Inona zao ny teneninao? Toko fafito Apokalypsy toko fafito andininy fahatelo. Apokalypsy toko fafito andininy fahatelo. Dia zao ny voasoratra ao. Aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombo-kasihy eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika. Aza manimba ny tany na ny ranomasina izy na ny hazo mandra-panisinay tombo-kasihy eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika. Ka io ilay zany hoe misy zany io tombo-kasihy an'Andriamanitra io izay apetraka amin'ny andro ny vahoakan'Andriamanitra. Izay manana ilay tombo-kasihy an'Andriamanitra io ny tsy tratran'ny loza zany. Rehefa any amin'ny toko fafito tsika ny resaka an'io zavatra ireo. Dia ireo olona ireo zany ny antsoina hoe ireo zany ireo ilay antsoina hoe voavonjy. Ireo ilay antsoina hoe voavonjy ny amin'ny taranaka Jakoba zany. Ireo ilay antsoina hoe Israely ara-panary io zany. Zay zany mikasika ny fifandrefiana iny. Iza no ajanona amin'izany loza zany? Zao tontolo zao zany zay manino izy ty? Manaraby an'Andriamanitra. Zao tontolo zao izay manitsaka ny rariny. Zao tontolo zao izay manao tsinitsinina ny kambody, manao tsinitsinina ny malahelo. Zao tsinitsinina zao izay mandany Kristy, mandany ny tenin'Andriamanitra. Dia ho tratra n'izany loza zany zao tontolo zao. Fa ho an'ireo izao voavonjy dia ireo izay mialaka amin'Andriamanitra. Andriamanitra no fiarovana mafy ho azy amin'izany vanim-potoana zany satria manana ny tombo-kasihy an'Andriamanitra ireo. Ny ainy ny tenin'Andriamanitra ireo. Dia ireo ilay antsoina hoe sisa, dia voalaza ny amin'ny Apokalypsy fandresantsika teto foana zay hoe iza moa ilay sisa? Dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny filazanan'i Jesosy. Dia iresaka tombo-kasihy mbola iresaka be an'io zany tsika. Zay zany mikasika an'iny tombo-kasihy fahaenina iny izay fifampandrefiana ny amin'ny Fiangonana Filadelfia zany. Tapitra zany ny amin'ny resaka lesona Filadelfia. Hiditra indray zany tsika ny amin'ny fiangonana fahafito zany. Dia ny fiangonana fahafito farany. Izy indray ary ity fiangonana fahafito farany ity dia miresaka zany tsika ny amin'ny fiangonana Laodikia izany.
Tenin'Andriamanitra moa dia milaza manambara manao hoe sambatra izay mamaky sy mihaino ny bokin'ity faminaniana ity ka mitanina izay voasoratra ato anatiny fa hatombotra ny andro dia amaky indray zany tsika. Andinika indray zany tsika, amakafaka indray zany tsika hoe inona ny zavatra resahany aho. Ka fantatra ny fotoana izay misy am-pelantanantsika tsy ampitsony fa mampiditra aloha tsika dia toizantsika amin'ny heriny ny lesona. Vakitsika ary Apokalypsy toko 7 andininy 4:20 ka hatramin'ny 2:20. Apokalypsy toko 7 ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia, izao no lazain'ny Amen, dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina, izay niandohaniny izao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na ho mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao. Fa hoy ianao, manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java mahory. Kanjo sy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo. Mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao, mba tsy isehon'ny enatrao noho ny fitanjahana. Ary odimaso ahositrao ny masonao mba hiratanao. Izay rehetra hitako, izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa dia mahazo toy ianao ka mibeba. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiary sakafo aminy ary izy amiko. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako. Dia tahaka ny nandreseko kosa sy niarahako nipetraka tamin'iraiko eo ambony seza fiandrianana. Izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Resaka indray zany tsika hoe fiangonana Laodikia ity. Fa alohan'ny dirantsika amin'ny lesona aloha zany dia tsy maintsy miditra tsika amin'ny tantaran'ny Laodikia. Ahoana indray ny tantaran'ity Laodikia ity zany raha ara-tantara no resahana izany. Ity tanàna Laodikia ity zany dia aiza ny toerana misy azy? 520 kilometatra miala eo Filadelfia zany no misy anazy ity. 520 kilometatra miala eo amin'ny tanànan'ny Filadelfia misy azy, ary any atsimon'ny Filadelfia no misy anazy. Ity tanàna ity zany dia zao hoe nanandaza izy ity tamin'inona ny nampalaza anazy. Nanandaza izy ity tamin'ny arenany, zany hoe tena nanan-karena zany ity tanàna ity. Nanandaza ihany koa izy tamin'ny centre bancaire izay teo aminy, zany hoe nanana banque zany izy teo aminy, nanana banque izy teo aminy zany. Dia ohatra tamin'izany nisy le consul romain zany atsona teo amin'ny tantara zany ny resantsika, nisy consul zay atsona hoe Cicéron ny anarany. Dia rehefa makany Asie mineure zany izy, rehefa tonga any amin'ny faritra Asie mineure iny zany, amin'ny toerana izay misy an'ireo fiangonana fito ny resantsika teo ireo zany, dia any Laodikia izy no maninona? No mandray zany ny taratasy azony vola zany. Any izy zany no mandray ny taratasy azony vola. Inona ihany koa ny zavatra namaritra amin'ity tanànan'ny Laodikia ity zany? Laodikia ihany koa zany dia zao manana ny volany manokana izy. Na dia teo anivon'ny fanjakana Romanina raha nisy an'ny Laodikia zany dia nanino? Nanana ny volany manokana zany Laodikia. I frappait son propre monnaie zany, tena nanana izy. Toy tsika malagasy zao manana ny volantsika zany. Ny Europeanina indray nefa ny Frantsay tsy manana ny volany intsony, fa efa tambarana amin'ny Européen. Nefa tamin'izany vanim-potoana zany, Laodikia tao anatin'ny inona? Tao anatin'ny empire romain zany ny Laodikia. Tao anatin'ny fanjakana Romaina, nefa izy nanana ny volany manokana zany Laodikia. Ary amin'ny volany io dia inona ny sorany sary misoratra amin'ny volany io? Misy sarina Andriamanitra tsy izy amin'ny volany io zany, izay Andriamanitra misy eo amin'ny tanàna io zany. Inona ihany koa ny zavatra namaritra n'ity Laodikia ity, satria amin'ny mampanankarena azy dia zao hoe izy zany dia mahavita tena izy. Izy tsy mba mangataka aide extérieure zany. Hoe sahirana izay fa mba hampio hoe ohatra zany zao ny zavatra misy amintsika miteny zao ohatra hoe guerre ukrainien zany misy zany zao eto Europa. Dia raikitra ny guerre dia le
président Ukraine Zelensky zany miantso vonjy izy amin'ny Européenne mba andefao avion zay andefao arme zay apu zay mangataka fanampiana fa Laodikia tsy mba mangataka fanampiana zany raha Madagasikara ny tratrany rivodoza izy ny rivodoza tonga tany Madagasikara teo zao batsiray tonga tany izy de rehefa mba mihaino vaovaona de hoe ny aide internationale tonga ny Madagasikara ny fanampiana mokatry ny cyclone rivodoza batsiray fa Laodikia zany izy tsy mba mila fanampiana zany fa mahavita tena zany izy zany tsy mba mangataka fanampiana avy any ivelany na amin'ny fanjakana romanina raha tsy izy nefa eo ambanin'ny fahefan'ny empire romanina tsy mba mangataka fanampiana amin'ny fanjakana romanina zany izy de tamin'ny taona faraky ambenimpolo taorianan'i Jesosy Kristy de nisy horohorontany be tany Laodikia de rehefa nisy horohorontany tany be nisy faravana be zany fa izy tsy nangataka fanampiana tany amin'ny fanjakana romanina navita tena izy satria izy tena mihevy tena mihitsy hoe zay manan-karena zay mahavita ny tenana izy navita an'izay zany izy zay ny zavatra nataon'ny Laodikia ina ihany koa ny arenan'ny Laodikia tena nanana arena izy de manana volamena koa Laodikia zany de izy zany tena mieritreritra mihitsy hoe volamenana io de tena pura io volamenana io tsisy fangarony io tena volamena tena madio volamenana io izy zany tena nihevy tena tamin'izay tsy manana volamena ihany koa zany izy tsy vitan'izay ihany koa fa inona koa ny zavatra nisy teo Laodikia amin'ny arenany zany ny tany toerana misy an'ny Laodikia zany de toerana midadasika ny toerana misy anazy zany hoe tany mamokatra be zany ny tany misy azy de amin'io tany mamokatra io zany mamoaka vilona tsara zany io tany mamokatra io de nanana ondro be deabe izy teo amin'ny tanànany zany teo amin'ny faritra nisy azy nanana ondro be deabe izy ary ny ino filazana azy amin'ny teny gasy ny laine n'le ondro zany na ny volon'le ondro iny zany satria ny laine zany iny le anaovana akanjo iny ny laine ny ondro iny de ny anazy le ondro mainty iny tena nampalaza anazy zany fa tsy mba ondro fotsy ondro mainty ny tena nampalaza anazy de le laine noirany iny zany noir pur ozy izy le fitenenana zany iny nampalaza be anazy ihany koa de hoe tsara be ny laine pur noirany Laodikia zany de vokatra n'izay zavatra zay satria tena niroborobo izy zany tamin'ny resaka hoe am'le hoe laine zany satria ny laine nanaovana akanjo de tonga teo amin'ny tanànan'ny Laodikia ny industrie mpanao akanjo tonga teo ny industrie mpanao akanjo amin'izao fotoana izao zany ohatra karazana hoe haute couture reny na resaka ohatrohatr'izany zany de niforona teo Laodikia mihitsy nisy association commerçant zany mba hideterminena hoe anamboarana ny prix-ny varotra ny akanjo zany de tonga teo mihitsy ataontsika hoe ny expert amin'izany zany tonga teo Laodikia mba ahafahana manaroborobo zany ity varotra nalaina ty zany na varotra nakanjo any koa zay nisy teo Laodikia zany de nalaza be nanandaza be mihitsy izy tamin'ny resaka hoe ataontsika hoe haute couture tamin'izany androny zany de inona koa ny zavatra anankiray farany tsy hoe farany misy zavatra anankiray ihany koa teo Laodikia de inona koa ny zavatra nisy teo nalazaka ihany koa Laodikia ny amin'ny resaka hoe collyre inona moa le collyre io le antsoina hoe odimaso zany nalaza ihany koa izy tamin'ny resaka hoe collyre na hoe odimaso de izy no miexporte an'io zany mivarotra any amin'ny firenena rehetra zay azony andefasana an'izay zany izy tamin'ny monde tamin'izany vanim-potoana zany hoe miexporte an'iny any rehetra iny zany izy alefany iny de nalaza tamin'izay koa izy hoe ny collyre ny Laodikia ny odimaso manana odimaso tsara Laodikia de nalaza tamin'izay koa i Laodikia zany de zavatra anankiray ihany koa nefa de zao raha araka ny tantara zany raha mijery zany satria fa tanàna rava mantsy io tanànan'ny Laodikia amin'izao fotoana zao de na de tanàna rava azy nefa izy hitanao fa manodidina ny Laodikia zany misy source be deabe inona moa le source zany hoe source minérale de i source io zany ohatra misy loharano zany raha misy loharano fisotro zany de i Laodikia koa nefany raha araka ny tantara de zao hoe nanandaza koa Laodikia tamin'ny resaka
rano matimaty na hoe eau tiède zany, nampalaza ny expert amin'ny eau tiède zany izy. Tena nalaza tamin'io zany izy. Amin'izao fotoana izao tsika miresaka hoe eau minérale zany. Raha zay zany ny réglementation misy ataon'ny fanjakana ny amin'ny resaka hoe eau minérale. Dia ireo rano ohatra ny hoe misotro badois ianao, misotro eau vive ianao, reny ny eau minérale zany amin'izao fotoana izao zany. Fa ny nazy zany tia nampalaza anazy, tia eau tiède ity zany nampalaza anazy, expert tamin'izany zany Laodikia. Fa avaiza moa ny vino izy zany ny aviny le rano matimaty tao na tonga ny rano matimaty io Laodikia zany dia zao hoe amin'ny faritra izay nisy an'ny Laodikia dia nisy ancien volcan zany hoe toerana nisy volcan taloha zany izy io amin'ilay toerana misy an'ny Laodikia. Dia misy rano mivoaka zany amin'io volcan io, rano mamay tao amin'ilay nisy an'ilay volcan taloha zany nisy rano mivoaka zany io, dia rano mamay be zany no mivoaka. Dia mandeha iny rano iny zany any amin'ny galerie souterrain any zany iny, mandeha iny dia tonga any Laodikia, tonga amin'ny tanàna ny Laodikia iny amin'ireo source hitantsika teo ireo. Dia rehefa tonga ao Laodikia zany le rano dia lasa matimaty le rano tonga ao Laodikia zany. Zay nampalaza anazy zany. Zay no natonga le hoe matimaty. Fa iresaka an'io koa tsika hoe inona zany ifandraisan'io tantaran'ny tanànan'ny Laodikia io amin'ity fiangonana Laodikia ity. Fa misy ifandraisany lehibe zany izy io. Misy ifandraisany lehibe zany io. Tapitra amin'ny fotoanantsika, iresaka an'io zany tsika amin'ny lesona manaraka. Ivavaka tsika hisaotra amin'ny Tompo. Jehovah'Andriamanitra raha io, misaotra anao zahay raha afaka niara-nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ity ety. Voninahitra ho anao raha io, nidera ho anao, nihaja ho anao anay. Mana masina anay raha iny amin'ny teninao ny fahamarinana. Ao karaha ny fanainao ny hiasa amin'ny vahoakanao izay mandre izao fampianarana ny teninao izao. Dia isaorana ianao ny fotoana izay nomenao anay tamin'ity ety. Mbola mangataka aminao ihany koa izay mionay ny fotoana amin'ny manaraka. Ka io am-pelantananao ny ametrahana izany raha io mba tsy hisy arombaka izay am-pelantananao. Misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy na andratana izao vavaka izao natrehanao. Halleluja. Amen. Dia ho tahin'ny Tompo daholo tsika rehetra, baibai daholo manaraka indray zany. Okay.